Toy androany kosa ny fanadiovana ny tanàna no tanterahany antoko HVM. Raha tetsy amin'ny fokotany akorondrano Andranomahery no nanomboan'izy ireo maly dia ny Toy tetsy amin'ny fokotany Manaritsoa Atsinanana izany androany. Fanadiovana izay niarahana tamin'ny faritra Analamanga. Fanadiadiny. Ny Toy teny amin'ny fokotany Manaritsoa Atsinanana ny fanadiovana tanterahany antoko HVM miaraka amin'ny faritra Analamanga tafiditra hatrany amin'ny ady amin'ny fianaky ny pesta ny etsika. Androany moa zany dia fandraisana ny raiky sy ny antoko HVM eto Analamanga amin'ny fotony amin'ny kasika ny fahadiovana. Ny safidiana tamin'ity androany ity ny eto amin'ny fokotany Manaritsoa Atsinanana. Ny antony safidy dia Manaritsoa Atsinanana ity misy an'ity kanal izay ivarina ny rano amin'reto tanàna ambany madity beto. Raha sanatria hoe tsetsin'izy io dia misy an'ity station de bypass ity dia mety atondraka ny faritra ambany iny dia zay zany natao zay safidy amin'ny Manaritsoa Atsinanana. Ny HVM moa mahatoky politika anazy dia miezaka manentana amin'ny fiaravelona sy ireo mpikambana ao aminy amin'izay fitiavana zay. Ny mponina ifotony no nanadio teto. Tsy hoe isan'andro manadio tanàna fa rehefa misy fifidianana dia misy azo aretiny ohatry hoe aretina kolera sy ny tariny zay vao manadio tanàna. Tsy hainay fa tsisy manjay anjara mahitsiny no nafokotany tena tsy manjay anjara mihitsy taminay e. Isaky loatra zao zay vao manadio tsy misy zavatra koa zay vao manadio tanàna. Fangatanay zao manoloana zany aho magataka amin'ny fitonjanam-bola zay. Maro amony nefa nandalo teto fa ohatry ny mijery dia anao nefa tsy manao tsy arahana sakory isa ohatranay zao natin'le pesta tena miaina miloto tanteraka mihitsy zao zay eny ambany tanàna zay zao tena tsy tanay tsosy ale. Ny olona ny afaka manao kasibosy fa zay tsisy mizara zany kasibosy zany zay tanatin'ny loto jereva amin'izao fotsiny e. Ny fadiovana no antoky ny fahasalamana ary ny fiaramanten'ny rehetra no ahafahana mandresy ny pesta.